dia miravoravo amin'ny fanahiny tompo aho amin'izao famaranantsika ro ny amin'ny terinandro ity ny dinidinika momba ny fanahy masina ny asany mbola isy toyany sitrapon'andriamanitra mbola ao anatin'ny fanahy masina ihany fa loha hevitra hafandray noresana ao anatin'izay androantsika dia miresaka mba ny fanahy masina ilay tena fototra lehibe indrindra dia ny asan'ny fanahy masina mampiaina le tena mahizao ahy ny fanahy masina ihany no afaka mampiaina le tena iza moa satria betsaka ny kristianina tsy malalo iza moa izy tsy le izy amin'ny manofo azy akory ny ambara eto fa le izy ao amin'ny Kristy fa ny tena maha izy ny kristianina mantsy dia Kristy fanambaran'ny tenin'Andriamanitra zany ary zay mihitsy mivavaka nataon'ny tompo manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ny zava-misy dia mahatonga anao ilazana ny olona sasany ilaza hoe iny ve ma-kristiana nenao koa indray raha tena kristianina marina dia ahoana fa ny fahamarinana milaza ho an'izay nandray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana ho an'izay nandray an'i Jesosy Kristy mpamela heloka mpanavitra mpanamarina ho an'izay nandray an'io famonjena azo antoka ao amin'ny Kristy Jesosy tompo io zao no nambaran'ny Paoly apôstôly voaomby miaraka amin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana ary tsy zatso ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko ary zay velomako ao amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana n'ilay efa tia ka nanolotra ny ainy famonjena ny tena mahianao anao dia Kristy ary zakakitsika araky nambara teo aloha fa ny olona ty velany mihitsy no miantso ny mpianatra hoe kristianina zany hoe tena lasa ny songadina ty velany mihitsy le tena maizy azy an'ireo mpianatra Kristy ireo dia mandraka kehitriny dia antsoina hoe kristianina tsy ny zava-misy ty velany no mamaritra azy kanefa tiany Jesosy Kristy iainany ity velany tsy amin'ny herin'ny tenantsika tsy ireo le teniny anamariana ny maizy azy ny mpianatra didy vaovao ny meko anareo dia mba hifankatiava anareo ary zany no afantaran'ny olona rehetra hoe mpianatra ianareo tsy vitany herin'ny tenin'olombelona zany raha nitoetratsika la isika ao amin'ny nofo dia tsy zany mihitsy tsy hoe itsika marina zany tena hifankatia amin'le hoe agape betsaka ny endriky ny fifankatiavana fa le tena tiany Jesosy ambara dia le fitiavana agape aoko zany ozy ny afantaran'ny olona rehetra mpianatra ianareo tsy dia ho fombafomba fiteny loatra na fombafomba fanao ivela zay le tsy hoe superficiel tsy zay akory le izy amin'iny dia ho kivy ihany ianao ry kivy ihany ny olona ozy mivazaha zay hoe chasser le naturel il revient au galop hoe misy zavatra ivelany asehonao tsy hoe tsy mipotra ihany le tena mahianao anao teo ry le ara-nofony tianambara kanefa zay koa rehefa tena iainanao le mahianao anao dia Kristy mety misy fotoana latsaka ianao misy fotoana reraka ianao fa tsy maintsy mipotra eo ihany tena ny Kristy mariny ty olona ty tsy azo laviny iny ary zay le tsy azo afenina ny tanàna miorona eny tampony tendrombohitra hatria ty ampahiry anao a fa io fanahy masina io mahiry ary io tenin'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra io raha tena dininao tokoa
iainanao tokoa raisinao tokoa tsy miverina ny amiko io ny tompo raha tsy ambinina amin'izay nandrahako azy tsy mamelanao irery lay parakletos le mampianatra anao ary manome ainanao manome aina n'ilay teny voasoratra koa lay fanahy inaina fanahy mahavelona omeny aina io soratra masina io dia tonga sakafom-panahy ho anao dia dehibe mamaky soratra masina dia vao maika izy mianjera indray ary avy eo be dehibe mamaky soratra masina dia tafitohina izy reraka izy kivy izy tsy vitako zany tsy efako zany fanahy masina hitari-dalinanao amin'ny marina rehetra fanahy masina manome hery anao manampy anao izy iainanao le tena may anao anao dia anao le any Kristy ary ny tena may anao anao ny tena identité anao dia Jesosy Kristy ary zany koa fiatraikan'le aoko fenona ny fanahy fa rehefa tena feno ny fanahy ny olona feno ny tenin'ny Kristy izy feno fiderana ny Kristy izy feno fikatsahana ny Kristy izy ary afaka miaina tsara mihitsy le tenin'ny Kristy ampo anao ny fahasoavana fa fahasoavana io ny re olona tena loharano tsy mety ritry ny fahasoavana io dia tsy izy fa Kristy ihany ko any ampo anao zany zao zay izy zao zay loharano ny soa rehetra loharano kery ho anao loharano mpitahiana ho anao loharano mpanambinana ho anao aiza moa tsy teny Davida hoe entiko fahasoavana sy famondram-pona anaraka amin'ny andro rehetra iainako fa Jehovah mpiandraka tsy hanan-java mahory a zany ny tena identité anao le tena maianao anao le Kristy velona ao anatinao matetika ny olona reo miresaka hoe voaomby ny araka tamin'ny Kristy amin'ny azy fijaliana dia avy hatrany dia resaka fahoriana ny eritreretiny eo ny ainan'i Jesosy le fahoriana nentiny le fahoriana fa ny anjaranao kosa fiainana be dehibe ahoana ozy ny salamo ino anao valiko ny Jehovah no soa rehetra izay nataony tamiko io handray ny kapoky ny famonjena wow le kapoky ny fahatezerana efa nisotroany Jesosy le kapoka mampandrangirangy efa nisotrony tamin'izy ny teny hoe Andriamanitra nahoanany dia mahafoy ahy ianao na fon'Andriamanitra ray mihitsy laizana ny malalan'izay sitrany mba handraisany ianao ary dia nihita n'Andriamanitra ao aminao ny fiainanao miara-miafinao amin'ny Kristy Jesosy tsy zatsy ny velona Kristy ny velona atao anatiko arakaraka ny andro soko hitomboko andeha firaisana amin'ny fanahy masina ny vao maika fahako miainana zany ety an-tany dia mahita olona be dehibe anao tsy miaina ny maha izy azy tsy miaina ny maha izy azy izy misaratra be dehibe ho amin'ny hafa ary indraindray rehefa faly izy vao mivoaka le izy zareo misy olona reny misy indraindray re olona mambo zay vao iny izy vao tena tia manome iny izy vao tia mandihy iny izy vao tia mihirahira ay tao anatiny tao le izy fa nilainan'iny vao nivoaka le izy zany hoe tamin'iny izy zany vao niaina kely maha izy azy zay takotako natao ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina feno ny fanahy masina lasa miaina feno ihany koa le tena mahizao anao dia Kristy Jesosy tompo mbola vero kely eo mpamaranina an'izao teny zao fa tamin'Andriamanitra ny antso ny Abrahama hoe mingay ianao hoetika ny mitany zay ho asehoko anao tsy dia reresaka géographie loatra ho an'ny Israely dia géographie tokoa iny any Palestine anao mbara fa honao taranaki Abrahama satria raha ny Kristy anareo izy dia taranaki Abrahama ary mpandova ny teny fikasana dia ry teny hébreu anankiroa milaza hoe lech lecha va vers toi-même mandehana amin'le tena mahay anao ary ianao kristianina dia zao Kristy Jesosy ny tena mahay anao dia ny anampy anao andeha amin'izany manome ny fiainana ahafahanao mahatanteraka an'izany mampahery ianao ahafahanao maharitra amin'izany dia ny fanahy masina aoko fenona ny fanahy mety eza ho tarihy ny fanahy
dia iaino anao tokoa le tsy zatso ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Teo tanteraka koa le teny hoe zay mino ny asa taoko no ataony koa ary no asa lehibe no zany azy izy satria za mankany amiray maherezy ianao raha ohatra mbola tsy nandray ny fanahy masiny ianao fotoany zao raiso ny famonjeny Jesosy Kristy fa tolony ianao zany aza miteny mila mahita fahitana zao ny ambarako anao mifanatrianao zao fampianarana zao dia efa famantarana lehibe anankiray aza mitady famantarana hafa intsony amantarana hoe tian'Andriamanitra ianao ka tsy tia mivery ianao fa tia ny anana fiainana mandrakizay fiainana azo antoka fiainana be dehibe ao amin'i Kristy Jesosy tompo raiso Jesosy miaraka amin'ny famonjeny ny fitiavana ny fahasoavana fa zay rehetra manatona ao izy dia tsy misy ho laviko mihitsy. Ianao kosa rahalahy sy anabavy iainy feno le mahianao anao amin'ny alalan'ny firaisanao amin'ny fanahy masina anampy anao hibanjana an' Jesosy Kristy hifantoka amin'i Jesosy Kristy dia hitanao ny asa nataony koa no ho ato anao ary anao asa lehibe no zana azy ianao izy satria izy mankany amiray dia anymehery ianao mandrakariva ny fanahy ny omba anao mandrakariva hitantana anao hitaradalana anao. Amen.